Zawila isikia sawa Chifanta kurana tifono Ketae kisawo Natoko watu sali Na vikomo yisichina nao Efaela wipyasa na watu isimu Awaponi Sisi repire Sisi situ situ Vanadabu Otifikia banana Shalota Vitambe Sisi raunda Kuranga manifwana Epapanda Otifikia bambia Shalota Vitambe Sisi repire Sisi situ situ Vanadabu Otifikia banana Shalota Vitambe Sisi raunda Kuranga manifwana Epapanda Otifikia bambia Shalota Vitambe Saúda boratamini Segue fengelendo isele Afanyanga na Chito kundina Lwato chungu chungu Tiepa Sangahani no kireya nero Isora nera nanye Saúl sela Zizikwa Fondo tulipiani Sisi repire Sisi situ situ Fanatau Otifikia banana Shalota Vitambe Sisi raunda Kuranga manifwana Epapanda Otifikia bambia Shalota Vitambe Sisi repire Sisi situ situ Fanatau Otifikia banana Shalota Vitambe Sisi raunda Kuranga manifwana Epapanda Otifikia bambia Shalota Vitambe Hey babes, Hey, where are you now? I went to work. I need you. Can you come? Sorry, I can't come. I'm working now. You're busy. Yeah, of course. Fanimeramantsika rehetra amin'izao hariva zao ary tsy hoe manapaka aina manapaka an'izany izany fa ny androany aloha zany dia tena mba nataoko mba hiangavianantsika zany mba nataoko spécial Wendy Catalina ankoatran'ny hoe édition spéciale nataontsika androany satria ity fandaharana ity dia tena fangatahana avy aminareo mihitsy ary tsy afenina fa tarandray voatavo mba hiloko araky ny itiavan'ny olona azy zaho mataty dona tena tsy afeniko anareo zany mbola misy koa ny hoe belamota mbola misy koa ny beloa maro zay sironao azoko zay satria ary le voatavo io tena mety amiko satria tsy afeniko fa za be mokondoha ary aloka antsoina hoe voatavo toy izay sosety satria ny arakaraky ny habeny dia zao ohatra ny habeny le cerveau na le matière grise ao anatin'le loka raha ohatra ianao antsoina hoe sosety dia kelikely loha ianao zay donc mety amiko mihitsy ny antsoina hoe voatavo ary ny voatavo ny hoe sahiky anao zay ka raha manjary abonné amin'ny fandaharan'ity mihitsy ianao sahiky ary mety amiko ilay izy
be lamoty zay de be loha be zay any le hoe talira manandray be zay no namorona an'izay anaran'izay zay surnom zay satria hitany loatra le mokondohako ary io le mokondohako io le toetrako io zany hoe tsy miasy io de efa ela io fa tsy hoe vao androany akory ndao tsika ianao ny Catalina tsaiky boaka mahazanga reny zalahy da hoary a Magnexa mahita dudu ameko anao fokora santagnandro anako manekisa ty afapo Magnexa mahita dudu ameko anao fokora santagnandro anako manekisa ty afapo Alezafundao anao mekuzaza fulo Sangatria pizala no zanere Fitiavagna malalaka tsantere Aleza fundao anao mekuzaza fulo Sangatria pizala no zanere Fitiavagna malalaka tsantere Zeni kurana tiapune Santa palazza campune Zeni kurana tiapune Arenga tana mnamune Yara tasa sana Kavela sao Kavela sao Kavela sao Kavela sao Apatabia sana Kofankilana uza Na azuleti madichi Asambara ngara bichi niti zehingmayoba Chakonia Tika pitaba cha familia Amina sama kafia Another funga Ires kontanampula Bese no mitaba cha maere Angara no azuko tenzere Another funga Ires kontanampula Bese no mitaba cha maere Angara no azuko tenzere Zeni kurana tiapune Tangi kuranga tabune Santa palazza campune Santa palazza campune Zeni kurana tiapune Tangi kuranga tabune Arenga tana mnamune Iara tasa sana Kavela sao Kavela sao Kavela sao Kavela sao Another love Another love Sangatria pizala no zanere Fitiavagna malalaka tsantere Another love Another love Sangatria pizala no zanere Fitiavagna malalaka tsantere Sangatria zanda pizala no Tell mare baby
Ya. Zay ny Wendy zay a. Toy izy atsika amin'ity ankiray ity da ho avy. Avec les annonces, local service, groupe publicité. Zao ny azafady raha ohatra rehefa mandefa hira ka tianareo izy a dia Suzanne be dia be a mba hankalazaina ihany koa reto mpihira malagasy tsika reto satria tsy afenina fa ny hira alefako eto a dia mazava ho azy aloha tiako ary fantatro fa tianareo koa de faran'izay be dia be a daholo.
Fatitia. Besoin de service Anabavokely Wendy Catalina. Anisany nangataka ny isian'ny fandaharana androany izy ary inona zany? Averiko any Ukraine koa raha misy zavatra mipoapoaka fa tsy any isika. Zao Palmeraba aloha potratrika tompoko ialana tsiny indrindra fa tara fantatrareo fa voatavo tara lava ary zay mihitsy ny titre nataoko ao anatin'ny YouTube ao. Reo olona misy zavatra mipoapoaka zao. Lasa aloha vetivety azafady. Impression 3D, obtenez un devis instantané sur zometry.eu. Vetivety fotsiny miheno publicité ao nareo. À la une, Cofidis. Sodembasra. Azafady Wendy tsy maintsy tapahako aky ndraika anomiko fandarana antsika. Tsy maintsy averiko zay rehefa aveo fa aza matahotra anao diso calcul. Le izy koa moa tsy afenina zany fa mifangarongaro be niany misy an'ity le Ukraine sy Rosiana ity dia misy antony menasy sy ny karazany tsy afenina fa misy menasy mahazo ny tena dia adiniko soloina ny solomaso mahazo ny tena ary efa nilazaiko taminareo hoe on sait où tu habites, on pourra venir à n'importe quel moment. Oui, calme, m'amènerai à Nathalie, enfin, c'est pas évident, hein. Ça je peux vous le dire. Il y a un Jedi Swendy. Là, je ne sais pas que c'est fait. Rehefa ndefa hira rehefa aveo ray atsiny dia tenenao dia mifangaro ilay izy dia lasa eko gatsy olana amintsika zany arifahiafana lasa mifangaro ilay izy dia ino izy teo dia lasa ohatrany hoe un peu traumatisé quoi. Mais sinon entre nous les menaces on va dire pleuvent et il y a une certaine crainte quand même, malgré tout ça, à France par rapport à des situations, par rapport à des situations, du moins les positions françaises, les risques Ukraine sy Russie zany. Ary matahotra an'io ny vahoaka frantsay zany. Iresaka an'iny moa tsika rehefa aveo io ka Youssouf Ali efa maro ny olona nangataka an'io sujet teneninao io mba mandrasa tatana reto tokoa ary mba ampiseho eo ny tarehan'ny Hugo mba ho hitan'ny olona hoe iza marina ty Hugo Youssouf Ali ty satria fahajereo tsara ny ankabeazan'ny olona eto dia mampiseho tava-dolo. Ny zavatra mahafinaritra amin'ity fandaharantsika ity dia zao tsy mba dia misy an'ilay karazan'olona za tsy miteny hoe lavintsika reny olona ireny na tsy ilaintsika fa tsy mba dia misy an'ilay karazan'olona le menimenina hoe lany crédit amin'ny hira sy ny karazany ary izy nefany tsy afenina fa ilaina koa ilay hira satria manala mamo karaha ohatra hoe fahoana ary zalahy zany no amin'ny messenger daholo no mandefa an'izy alefaso atao amin'ny émission zalahy fa ohatran'ny hafahafa be zany sa tsy tafiditra nareo inona ny antony lasa aloha fa azafady tompoko ialako tsiny vetivety.
Misy olona menimena manko hoe tsy mahazo an'ilay direct dia lasa saina ihany ilay izy. Olona any Allemagne zao miteny an'izany hoe azafady tsy mahazo an'ilay direct zay. Ka andramitsika zany hiresaka araky ny fangatahanareo zany ny zavatra mamay be ao an-tanàna dia miresaka iny izy teo reto karana voasambotra ary ho hazavaintsika ilay izy satria tsy ny zavatra tena mampinoe zany dia zao hoe ny zavatra tsy dia fanaon'ny journaliste loatra manko zany manao hoe zavatra réchauffé zany. Fa ny mpanao réchauffé dia mandray ny vaovao avoakan'ny olona dia rehefa avoakan'ny olona ilay gazety ilay vaovao zany hoe mireprendre zany. Fa misy ny mpanao gazety mamoaka ny scoop zany amin'ny voalohany dia ny ambiny mireprendre dia samihafa zany ny ireo filaharana sy ny sokajina mpanao gazety ireo satria izay mihitsy no ary encore hoe ny sasany be mpanao gazety sa mpanao inona sa mpanao lamamo sa mpanao politika sa mpanao inona tsy fantatra intsony fa araky ny tenin'ny Fidèle Razarapery hoe rehefa manana smartphone amin'izao fotoana izao dia lasa mpanao smartphone sy Facebook dia lasa mpanao gazety daholo ka nahasa tsy hay raha ditonatoanana. Fidèle Razarapery ny teny an'izay ary marina io teny io. Hiresaka momba ny tele-karana izay no titre midi dia réchauffé ve ny antsika izay satria midi androany latsinainy namoaka an'io ary tsy afenina fa ny mpanao gazety koa tsy mifamely ampitoeran'izany fa ho hazavaiko ny momba an'iny avy eo. Isika efa tamin'ny zoma voasambotra tsy eo voasambotra aho ary tena mipresizeko tsara mihitsy satria misy olona zany manao tsy tiako bika tsy tiako tarehy fotsiny ny fandaharana ndao sahy tompoko hazavaiko ihany dia manara-dalàna ary manara-penitra. Aza mivaralila eto amin'ny fandaharana ndao sahy amin'ny fanarahan-dalàna fa tsy eto mihitsy ianao ny tonantonana raha ohatra ianao maika amin'izay mamaiky anao ka na olona tokony hanana ny droany izay tokony préservenao dia tsy maintsy ataonao foana izay astreint amin'izay ny olona manana etika sy manana déontologie. Fa ny olona tsy manana etika sy tsy manana déontologie dia mihazakazaka manao raccourci ary sautiana daholo ty étape rehetrarehetra ity dia ny résultat ny farany doza izy manam-pahaizana hoe vendrana koa ireny olona ireny. Ary izay zavatra izay tena zavatra problème be rehefa avy eo satria aza mba ataon'ny olona hoe les gens ils parlent dans les chaumières izay ny fiteny azy et là ils parlent de nous par des uns et des autres dia eo no manavaka ny olona hoe ianona kosa aloha vendrana tena désolé fa vendrana raha ohatra izy zao statut amin'ireny fa reny ny fomba fanaovan'ny exposé fomba fanaovan'ny débat c'est complètement nul. Heureusement moa ny tena mba maheno écho amin'ireny zavatra ireny dia mba hita hoe izay le andafy moa ianao dia misy milay izay tia manao an'izany ity toko dana matory toko Josea izy amizay zany Josea mitapitapy ato zany indray zany voan'ny olona indray no Josea fa dana matory laha ny fotoana io anao fa tsy asakana eto any ianao dia izay le manahirana an'io dia resaka an'ireo karana ireo tsika entre guillemets le karana aloha teto dia avy eo tsika hiresaka ny fangatahany maro no resahana hiresaka ny Ukraine sy Russia dia ny zavatra mitranga moa zany dia ny hoe nihaona tamin'ny ministre ny affaires étrangères malagasy ny ireto délégation ny Union européenne na ny OTAN zany dia nihaona taminy koa ny représentant de la fédération de Russie zany hoe ny ambassadeur ny fédération de Russie nihaona tamin'ny ministre ny
affaires étrangères na ny raha mbahiny malagasy ihany koa lazavaintsika zay rehetra zay zavatra zay fa mamela aloha anao tatasika amin'ny alalana vaovao mafana ihany koa anankiray izay nitaterina mpiara-miasa anankiray mpiara-miasa moa satria ny fiantsoana azy hoe confrère zany na hoe collègue dia inona moa ty izy teo alao resahana zany ny tena zava-doza eto Madagasikara ary manahirana eto Madagasikara moa zany satria malagasy ny Madagasikara no resahana eto dia zao ny alatromby dia tsy mijanona fa mitohy ary io fléau anankiray io tena problema raiky goavana ary anisan'ny fototra iray mampatonga ny fahantrana eto Madagasikara. Azavaiko na aiza eto Madagasikara na any Madagasikara fa loatra koa eto Madagasikara satria etontsika miresaka teny malagasy tsika na dia misy composé ihany ary indraindray fangarongaro ihany dia rehefa toerana misy omby ka maromaro omby dia maro ny mpiompy sy ny mpamboly mijaly. Ary eo ny saorako ny namana zany na ny akama ferina selo mafatra mihitsy izy iny midina ifotony na midina any apotony raha diso re toko zany teko zany dia ahitsy io fa midina ny toerana mihitsy hitsangan'le zavatra mitranga zany tsy andokafako azy fa anisan'ny raha fahalalako azy dia mpanao gazety indépendant izy amin'izao fotoana izao ary anisan'ny mpanao gazety midina ary manadiady ny zavatra mitranga. Na eno izy fa nisy zavatra nitranga tamin'ny Tsirono Mandidy. Ity fandaharana ity resaka ity dia mbola hiverenantsika avec plus de détails et plus de précision ary raha possible ary dia miaraka amin'ny dossier. Atongo lany tsara ny sofin'ny mpitondra fanjakana, atongo lany tsara ny sofin'ny segy tsy amelo anao tompoko fa mbola ianao ary mbola convalescence tsara arabaina ino ty izy teo sitrana somatsara aloha ianao ary velonaina somatsara arabaina ihany koa natratry ny taona tompoko. Atongo lany tsara ho any sofin'ny fanjakana ny ministry ny fiompiana ny segy ny prime ministre satria asan'ny gouvernement zany dia eno tsara colonel Mijoro, commandant de groupement de gendarmerie Onglava. Mazava ho azy ao anatin'izany koa ny fitsarana. Rehefa misy omby dia nilazako anareo hoe saoranao namana ny akama Ferdinand Sello satria karazana skoopy na hoe vaovao mafana ity vaovao ity raha mbola variana any amin'ny karana voasambotra ny sasany ny atsika amin'ny page efa mivadika zavatra fa dikan'izay on est toujours devant, on est toujours loin devant, on nous suit les pas, donc on peut être fier de nous les Akam ici, nous les Ndaotsai, nous les Votavo, surtout moi, et moi je suis le Lux zany, tsy maninona koa zany, fa ny zavatra fantatra aloha dia on est toujours devant. Misaotra ny camarade, misaotra ny confrère
Fernand Sello. Nisy omby very teo amin'isa telopolo sy efajato teo, zany hoe 437 na omby no very ary tratra izy ary hita. Dia nalefa fourrière tao tsy rono mandidy mety ho diso Sello fa ianao no préciser azy j'ai pas eu le temps de prendre en note, d'ailleurs je prends jamais note, parce que j'étais déjà sur le focus ny Karana sy ny Ukraine fa raha menao Sello dia mahafisy tompo hoe Yann ny anaran'ny Yann zao. Dia au niveau ny fitsarana zany nga procureur lasa congé semble-t-il fa ny substitut zany niengagé ny procédure tapaka tao zany ny hoe tsy azo na hoe tany aloha zany na mbola vaovao mafana ho izy ity vao mangotraka ary mbola iverenany nga Sello dia ho ampitaiko eto indray rapitso hariva satria raha ny tena marina rapitso hariva ny fandaharantsika fa tsy tokony procuration zany rehefa nampidirina fourrière reo omby reo fa tsy maintsy ny tompony maka ny omby mangataka ny olona sady ianao koa teo feky dia fafana ianao ramatoly na Sozia. Lasy ianao iny baibay tokoa. Dia tsy zakana procuration zany ny angalana ireo omby ireo. Zao nefany rehefa tao amin'ny fourrière le omby dia miketrika ireto zandary entre autres ny commandant de brigade dia niaraka tamin'ny solitenan'ny fitsarana substitut zany izy semble-t-il solitena ny procureur namoaka taratasy manaiky fana procuration raha dia afaka angalana ny omby. Rehefa tonga ny sasany zany niaraka tamin'ny procuration dia zao tsy nanaiky nanao sininy mera satria tsy manara-dalàna zany ozy dia nandany mera zany. Conséquence an'izay inona ozy nareo? Mba lazao amiko nanapa-kevitra ny zandary satria raha vao tsisy nysinia merana izy ny fourrière normalement ça appartient à la commune dia tsy mivoaka ao anatin'ny fourrière zany ny omby raha vao tsy manao sininy mera. Nanapa-kevitra ireto zandary colonel mijoro misambotra mera tafaporitra karaha-potoana ny mera ary mitsoaka izy tsy tena hoe aiza ny mera fa ny zavatra nitranga dia zao hoe tena tonga raha ny tompon'ny omby aka ny ombiny tsy hita tao anaty valan'ny fourrière intsony ny omby. Scandale be ary grave be zany resaka zany resaka omby zany any Tsirono mandidy amin'izao fotoana izao. Zay ny tarihako ataoko sasiteny ato amin'ny tatasika amin'ny resaka fitarihan-teny zany ato amin'ny zavatra ataontsika eto hoe ino izy teo frappe-crâne ny tatasika dia
mitohy ary tsy diso mihitsy mifandarana andao sahy hatramin'izay raha miteny hoe en fait anie reto dahalo reto e de ny olona vao mitafika zay any amin'ireny toeran'ireny ankeo azy eo rehefa miresaka tamina akama ela be tsy hita de hoe misy commissaire zany nasorona tany amin'ny toerana misy dahalo tam'izany à 8 ans 9 ans de cela nitomany mihitsy io commissaire io nasorona tao satria navita biziny ny tiako lazaina de zao isika eto de efa niteny foana hoe ny tena marina io dahalo io de ao anatin'ny fitondram-panjakana ao ihany miaraka amin'reto bras armé nitafika misandary zany alatsiny atoko segy tena ialako tsiny fa mila mesura maika izay resaka kolonelina mijoro anitsorony mandidy zay ary misy ankety tokony ampidinina aingana satria vitan'ireo olon'ireo ny androvitra ny dossier de tsisy zavatra hitanao tsony any tsisy zavatra hitanareo tsony any andriamatoa premier ministre raha mbola tsy matahotra amin'ny plasinao anao ka andeha hanavitra amin'ny plasinao aingana de tokony ianao mihitsy midina any miaraka amin'ny segy sy ny enquêteur maromaro de tonga de mivoaka hitan'ny vahoaka eo eo ny arrestation ana colonel zany satria tena marina ary zavatra lojika tsy colonel fotsiny fa ilay substitut koa lojika hoe raha omby 10 fe tokony ho zakana procuration no aka azy sachant que hoe ny olona any amin'ny faritra ny farafakely ny omby 10 rehefa tena manana ka raha ohatra very be dia be ohatra zany efa-jato 7 sy efa-jato izy teo na de 430 tsy tadidiko tsara fa ano any en tout cas plus de 420 mila fidinana malaky any am-potony zany tompoko ary alefa malaky ny ankety eny amin'iny ary misarika ny sain'ny mpitondra fanjakana isika ny am'izany ka dinio lalina ary alefaso malaky fa manjary manahirana an'le malagasy ny mieritreritra an'le hoe mbola hanomana ordre de route sy ny karazany aloha fa alao tonga de miara-dinareo makany hoe Catalina sy Djedji. The Vast Recall. Magnexa itanao dudu amekono fukura santangandu ano nalefatsika teo zany andao averina tsy manino komanyekizati afabu Magnexa itanao dudu amekono fukura santangandu ano komanyekizati afabu Aleza funao ano mekuza za fulo Sanga japitala no zanere Shavanga malala katsantere Aleza funao Ano mekuza za fulo Sanga japitala no zanere Shavanga malala katsantere Seni kurana chapune Santa palazza campune Seni kurana chapune Aregatana mnyambune Yarata sasano Kavela sao Kavela sao Kavela sao
kilanoza na azuleti madichi asambajanga la bichini tizing my love chakwania tikapita bacha familia amina sama kafia anadafuna ires kontanga pula bese no mita bacha maere angara no azuko tenzere anadafuna ires kontanga pula bese no mita bacha maere angara no azuko tenzere Senikurana tabune Satabalata kampune Senikurana tabune Aregatana mnamune Iarata sasa nota vela sao Vela sao Vela sao Vela sao Sanga chapitala no zanere Chavanga malala katsantere Sanga chapitala no zanere Chavanga malala katsantere Sanga chapitala no Tenga mare baby Merci Wendy, Jed. Mahafinaritra. Ary eto aho zao vao découvrir hoe misy kay zany le Jedy ary andefa hiranao ankiray avy eo. Merci beaucoup hein. Dawar. Iresaka ny ireto entre guillemets karana sy hoe karana telo sy gasy anankiray voasambotra isika dia mila fanazavana ary mila resahana ny amin'izany. Fanamarihana aloha ny hitondrantsika an'ilay izy voalohany a. Ireto olona ao amin'ny on dit ça dans les locaux des polices, hein, de la police. Actuellement, depuis vendredi, j'en ai un. Dia mandeha andafy iran'ny valy ihany. Dia anaovana fanadihadiana momba ny zavatra maro. Miazakazaka moa tsika na miazakazaka ny sasany hoe volamena, samihafa ny filazana vaovao amin'ny alalan'ny hoe ity ny lalan'izao na ity no andehanan'izao. Sy ny hoe alefa ity vaovao ity, fatsy voatery hoe lainga aloha, alao azavo zay. Ny sasany manko mandainga hoe alao tsy laza fa manjary lasa manana mieritseritra izy hoe misy importance amintsika. Tian'le resaka fa azavaiko ilay izy alpha garçon. Fa ny marina dia zao
raha natadidinareo rehefa tratra ny volamena 49 kilo tany Komoro dia ny teny Mozambique ery laza zay ministra tamin'izany hoe il y a 2 tonnes d'or qui s'apprêtent à être expédiées ary misy probablement ozy izy mety misy financement na terrorisme ao anatin'io zavatra io. Quelques jours après nanomboka ny problème nga miviky ery laza ary jusqu'atsika miteny hatramin'izao dia tsisy cause intsony ary tsisy resaka intsony io resaka 2 tonnes d'or io. Isika tsy nilashe mihitsy an'io piste io satria ny antony dia zao. Isika no namoaka teto ary lanceur d'alerte atsika no lancé ary niezahan'ny olona zaho tsy miteny hoe Andriamatoa ho an'ny radiolona satria tsy démontré mihitsy le liaison nany hoe mety ifandraisan'le izy amin'le réseau amin'ny Andriamatoa ho an'ny radiolona. Tsy ananana proof zany izy dikan'izany tsy afaka miteniteny foana. Fa par contre ny filazana ny marina au niveau ny gendarmerie satria nieritreritra ireto gendarmerie hoe ajanona reto gendarme hoe ajanona ary stopena ity resaka kolokolona volamena ity. Gendarmerie fiadanana io tompoko. Fa miala tsiny fa tsy hanonona anarana satria mety ho potika ambaki ny karieran'le ireo gendarme ireo raha sanatria afgany hoe tena olona ambony be genre filoham-pirenena sanatria no ambadika izao rehetrarehetra izao. Zay tsy noko aloha azavatsara zay satria tsy misy le lien zany. Zay aloha zany tokony ho apetraka zay. Voasambotra tamin'izany andro zany olona 10 ary anisan'izany notononoko teto ny anaran'ireo olona 4 afa-tsy anankiray ihany angambany voasambotra. Tsy voasambotra fa hitanareo fa zaho koa tafiditra amin'le manipulation androvendrana. Ireto voatazona amin'ny fanadihadiana satria tsy nisamborina izy ireo fa natsoina. Voatazona amin'ny fanadihadiana ao amin'ny polisy ireo anosy amin'ny resaka amin'ny departementany noho ny anton'ny ankety ihany koa dia tsy tonony tokoa ny anaran'le commissaire fa adjoint izy io miandraikitra ny ankety. Zao manko tsara ihany ny manazava techniquement hoe tena tant que mbola présumé innocent le olona ary mizaka an'izay droit an'izay izy. Tandremo izay tompoko mba tsy hitonantonana-poana amin'ny zavatra atao tahaka ny ataon'ny sasany dia tsy azonao atao mihitsy ny manonona ny anaran'le olona satria raha ohatra izy indray andro any vita ny fitoriana, vita ny procédure ka afaka madidio izy dia afaka misapotina izy aveo contre anao ary mitory aminao ary amin'izay fotoana izay savolaina ianao raha afaka. Izay no mahatonga antsika tompoko ary ifonako aminareo tsy maintsy manara-dalàna fa samy hafa ny ety andafy sy ny any Madagasikara. D'autant plus ireo olona ireo misy anankiroa amin'ireo olona ireo mizaka ny zom-pirenena frantsay dia mila fitandremana be dia be zany
Satria izay ny lalàna dur lex sed lex ozy izy miteny zay de tsy maintsy misy olona manko manao an'izany manara-dalàna tsika de hoe zao amin'ny toerana hafa no amalitsika an'izany hoavy namalitsika an'izany ary andray misaosy hevitra posiny fa ny tsy maintsy tsika ary on ne peut pas fonder notre analyse sinon nos interventions par la haine. Efa teneniko foana zay hoe satria misy olona eo zany les faits démontrent qu'il est le responsable, que telle personne sont responsables d'une telle opération et hoavy ianao par la haine de avoakanao ny anaran'le olona jusqu'à hatrany amin'ny dossier médical an'le olona, ça ne se fait jamais dans ce métier. C'est un acte pénal. Tsy maintsy préservenao foana ary respectenao ny présomption d'innocence le olona. De zay ny antony tsy afahako miteny aminareo hoe izy aby ny anaran'ireo olona eo na de zaza no niteny anazy tamin'ny voalohany satria rehefa voasambotra izy de natao intervention niteny amin'ny fiadanana izy no voasambotra et à peu près 2 mois et demi de cela folo izy tamin'izay fa androany moa izany nanomboka tamin'ny zoma olona 4 no voatazona ary mbola miprorogena zany na miprolongena ny garde à vue-any satria misy olona anankiray semble-t-il mbola tsy hita tedavina amintsika miteny zao fa miafina tanteraka io rangahy io satria io rangahy io zany no hoe cerveau an'le opération rehetrarehetra zay ahina idiran'ireto olon'reto ary misy resaka samfinina koa ty zavatra ty zany amin'ny famotsiana vola anga mbany izy zay. Le conditionnel doit être de rigueur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant jusqu'au moindre détail de ce qui se passe, de ce qui se passe au cours de l'enquête sur le sujet, sur le scandale en question. Fa tsy maintsy mitandriny fa sao de mientravé an'le enquête ihany koa. Zany hoe ny azoko zaraina aminareo journalistiquement parlant no zaraiko aminareo na de be mystère ary. Ireo olon'ireo dia efa presque métis malagasy daholo. Na de hoe misy malagasy zany, misy karana, de misy moa zany manana anarana silamo, misy manana anarana vazaha, de ohatrohatran'izay le izy. Fa ireto olona 4 reto zany de ao anatina fianakaviana misy anankiray tena fianakaviana matanjaka raha amina resaka relation familiale. Misandrahaka hatrany amin'ny ministèren'ny justice any ary misandrahaka hatrany amin'ny primature. Eo zany mila mailo ny mpitondra fanjakana satria nentina narangaranga ary nivoaka samby zay nahentsika tamin'ny enregistrement zay nivoaka hoe iza conseil spécial an'ny premier ministre ary izaho sady mpanolotsaina ny ministre ny polisy. Ny premier ministre moa andriamatoa premier ministre isaorana azy fa zany akory tsy midika hoe il est lavé complètement à 100% par rapport à ce scandale. Non, loin s'en faut. Manana relation familiale akaiky zany hoe mafimafy zany niady na ny ankety fomba hitondran'ny fanjakana na anaovana n'ity ankety ity satria zao
raha ny eo am-pelantanan'ny fanjakana aloha mialatsiny kosa tsy afaka nampirofo ny fanjakana hoe nisy satria le zavatra rehefa lasa daholo une opération produit illicite X na tsy nisy fa izao na dia ny teny an'io voalohany ara ny fandaharana ary nanaiky ahoana moa ny filazana zany nanaitra ny fitondram-panjakana hoe misy zavatra ohatran'izao, misy zavatra ohatran'izao, misy zavatra ohatran'izao, azafady tompoko ny famoahana ny zavatra momba nyity tantara ity dia bien avant ny scandale Raissa Gate na Imby Gate na ireto olona ireto Gate efa mivoaka au moins 3 semaines avant io scandale io no namoahana iteto hoe misy an'ireto olona reto voasambotra ny maraina amin'ny 12 fa ny hariva dia nisy olona avy any amin'ny fitondram-panjakana izay ao amin'ny présidence fantatry io olona io ary io olona io amin'izao fotoana izao dia miezaka mafy mihitsy manao intervention à gauche à droite pour vous dire, Monsieur le Président, que même vos amis, du moins les gens qui vous sont proches, sont en train de vous trahir en ce moment pour sauver leur peau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent tant au niveau de la police qu'au niveau de la justice pour que l'affaire soit orientée vers un juge corrompu préalablement. Et là, on parle de beaucoup d'argent. On m'a fait comprendre, Monsieur le Président, que cette lutte, que ce fléau d'exportation illicite d'or fait partie de votre combat. Eh bien, je viens de vous informer que même vos proches, je ne parle pas de la famille, amis, proches, amis politiques qui ont des titres sont en train. Oui, t'as dit Prima Donna. Il y a combien de temps qu'on en a parlé, Madame Prima? Vous pouvez préciser, je vous tiens en témoin. Ils sont en train de vous trahir. Et c'est pas tout. Maromaro izy ireo. Ity azoko tonoina ny anarany satria izy mihitsy namoaka ny publication. Andriamatoa, mikody namoaka mihitsy hoe misaotra ny présidence natoky anay navoaka anay teto zany tompo. Hoe inona ny zavatra miafina ambadika io, tsisy ny saisiran'ny occasion nareo tamin'izany. Vous allez me dire tsisy ifandraisana amin'ny zavatra rehetra, tena misy ifandraisana. Navoaka anay teto ny hoe comment ça se fait qu'un directeur de logistique puisse avoir se payer une moto Harley Davidson à un prix inaccessible pour un directeur de logistique, 100 millions d'arrière avec un 4x4 ô combien luxueux. Napetraka zany alerte zany. Fa misaotra ny fitondram-panjakana, misaotra ny ministère en sécurité publique. Rehefa ny insiste ny teto amin'ny alerte sy ny zavatra nitranga be dia be. Zany akory tsy miteny zay hoe noho izay no nanao an'izany zavatra any dia nanao nareo. Ce sera trop. C'est un manque d'humilité de notre part. Et trop prétentieux aussi.
On n'est pas à ce niveau-là, mais au moins, on en a parlé. On a soulevé le problème. On a alerté les autorités compétentes. Izay ny soranay ianareo, tena hoe misaotra amin'ny fitondram-panjakana fa zao tompoko. Mbola tsy vita hatramin'ny farany ny combat. Mbola vao manomboka satria mandeha dia mandeha ny intervention. Raha amin'izao fotoana izao efa tamin'ny 2014 zany no nisaisira fitondram-panjakana hoe ory-zalahy. Misy an'izao, misy an'izao. Dia mbola teneniko ihany. Tsy mino hoe ny rendre raconte tany amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ireto olona saisisseko ny teneniko hoe misy an'izao ne ny vato. Ny masoko mihitsy ny nahita. Misy an'izao ne ny vato, misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao. Tena moa le mandeha voyage matetika zany dia mahita tsy fahitako indraindray. Ny pôlisy mihitsy maka an'le entana ao anaty tomobily ny reto convoyeur. Dia le convoyeur ohatrany tsy mitondra inona. Aza mivoaka avy eo iny entana iny, ny valizy iny, comme par hasard ary coïncidence. Any amin'ny WC ny sodoanina tompoko. Any amin'ny WC ny sodoanina. Tamin'io andro io. Non, tsy tamin'io andro io fa un voyage, un autre après. Efa nanomboka nisy caméra teny amin'ny parking sy ny karazany. Tapotapoka teo zany tonga dia nanapa-kevitra ny gendarme. Eny amin'ny tarmaka hoe tonga dia fohena, contrôlena daholo iny, bagaza-main amin'ny rehetrarehetra. Fa zany teny anareo fa misy olona 5 lahy mivoaka ary tsy nandeha. Tonga dia sakafo azafady tompoko. Tsy nandeha naka an'io volona io. Voatery taradiny roa le volona satria ils ont manqué à l'appel. Rehefa nahita ry zalahy hoe nisy fodidoavana be dia tsy nandeha izy dia voatery tsy maintsy nitadiavina ny entany tao anaty sotro tao. Ny alertean'izany eto amin'izany. Tsy mino aho hoe ny avertisseny zalahy ny filoham-pirenena. Amin'izao fotoana izao avy malala ny hoe ay le bandity satria tadidiko ny anarany ary nalaiko sary. Dabo ny anarany. Za mihitsy je peux nalaiko sary aho. Ary na le pôlisy tamin'izany andro any dia azoko sary ihany koa. Tamin'ny 2014 zany dia efa nisy ny fanondranana an'io volamena io. Ary tsy mino aho hoe tonga tany amin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina ilay resaka. Satria izay ny antony namoahako ny sarin'le boikely dia lazainareo hoe manana self-made man ozy nareo mba boikely miary ao anatin'ny fanondranana volamena ary tao anatin'iny tompoko. Azoko ihany koa ny sary. Anisan'le tena hoe mandeha matetika. Tiako tenenina anareo amin'izany dia zao hoe ireto voatazony reto mbola tsy démontré ary ho sarotra amin'ny fanjakana ny démontré azy. Fa zao teneniko anao reto mpitondra jaina, reto mpitondra fanjakana, ananako ny pirofo tompoko. Ananako ny pirofo. Zay mahatonga ny haiko fofona tahaka an'io satria dans notre métier on prend les mesures d'usage, les précautions d'usage.
un professionnel, il va comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il a fait fleurir et qu'est-ce qu'il a comme genre de preuve. C'est les preuves que zafakinanonina satria tsy maintsy ajaina amin'ny présomption d'innocence ny olona araky ny teneniko anareo hoe d'accord izy ny fiaraha-miasa fa tant que tsisy résultat toko tsy mandroso tsony ny fiaraha-miasa satria izaho tsy omenareo volana ny heure ary tsy mangataka koa tsisy honoraire tsisy ninona za koa tsy mangataka koa fa noho le tanindrazana nanaovana an'izany c'est une enquête que j'ai commencé depuis au moins 2014 zany ary ny toyny de prendre deux plus belles satria tamin'ny 2014 rehefa nanomboka équipé caméra sy ny karazany de neniena ny fanondranana volamena fa nitombo presque 500-600% rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina zany akoa tsy midika hoe ka miteny hoe Andriamatoa Andry Rajoelina ny tompona ndraikitra. Je viens de dire à quelqu'un de proche de Rajoelina, Andry Rajoelina est entouré par des pourritures, par des gens qui sont incompétents. Ça, j'ose le dire. Par des gens qui sont incompétents politiquement, par des gens qui sont des pourritures, des vraies pourritures, et corrompus. Donc, io fléau io, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rehefa tena didina, faharoa, ny resaka imbiky gety. Misy pirofo aty tompoko. Laza tsara ary manazava tsara fa ça a été dû, ça a été organisé, ça a été un complot. Oui. Ka rehefa nandeha ny resaka Raisa, zany namoaka ny Raisa voalohany. Zany hoe zestiavanareo zao, je me suis arrêté à son droit de femme qui vient d'accoucher, c'est tout. Je n'ai jamais dit que Raisa était, la dame en question, était innocente, encore moins accusée. Pourquoi? Parce que cette histoire de présomption d'innocence, tsara mihitsy nareo zao am'izao fotoana zao hoe, surtout les détracteurs reny zany. Tant que tsy honnête ianao amin'ny démarche anao hoe tadio zay, de tsy maintsy miboridana eo anatrehan'ny vahoaka ianao ary fantatry ny vahoaka hoe kanefa tsy milamina kosa zany cause'ity olona ity zany a. Je n'ai jamais dit que Madame Raisa est innocente, encore moins coupable. Pareil pour les 4 garçons qui sont arrêtés actuellement, je ne dirai jamais qu'ils sont coupables. Leur présomption d'innocence s'impose, quelles que soient les circonstances. Na inona sentiment na assentiment ny fleurira kotomalala, dia tsy azony fleurira kotomalala miteny hoe meloko avy hatrany reo olon'ireo. Misy olona moa tonga de mahasamby teny hoe tsy meloko reo olon'ireo, tsy anahy zany. D'accord? Fa ny zavatra misy en parallèle, raha ohatra nareo fitondram-panjakana tena te handeha lalindalina kokoa, araky ny teneniko hoe je ne refuse pas votre proposition de collaborer ensemble pour un résultat efficace, réel, et la mise en œuvre selon la loi. Tsisy hoe manararoatra manao abus de statut ka na olona tsy meloka raha de sacrifiena fotsiny. Amin'ity zavatra ity de zao, na ireto le olona voatazony reto ary, entre guillemets, tena mbola réseau tsisy dikan'ireo.
réseau tsisy dikany reo. Marina fa mila tedavina le cerveau. Tena d'accord aho tompoko. Azafady a. Satria le cerveau, il fait amin'iny a d'accord. À une seule condition ka tena mitady tokoa nareo satria normal nareo raha tsy mipotsaka satria tsy maintsy préservena ihany koa les secrets d'enquête. Je suis entièrement d'accord. Mbola réseau mpinatsy reo mba zay no tianareo. Zao hoe mametraka fanontaniana ary ity fanontaniana ity tena misy proof. Rehefa natao ankety ilay vazaha namono an'le karana tery amin'ny lasity. Oui, marina anao madame nahazo vola. Oui, le vazaha tery amin'ny lasity dia namoaka izy hoe ny commanditaire ozy izy dia ireto sy ireto. Sambina ianao an'izany daholo ny malagasy tokoa ry mpitondra fanjakana hajaina. Fa de inona loatra ny famatoranareo, surtout ianao Andriamatoa Filoha, zay malala fa mifamatotra ohatran'izao amin'ny Pablo Escobar ireto réseau de mafia mahavoky andravoahangy reto. Malala an'izany zay. Ary ny vahoaka dia sambina eny daholo hoe ireto ny commanditaire. Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais été enquêtés, encore moins arrêtés? Fa manino ny Rafika mpanao menaka voatery mitsoaka ny Maurice? Fa ireto olona reto daholo manao monopole amin'ny menaka, y compris voarindrasi-tenany tamin'ny Majanga. Tsy izany ve ny nandroanan'ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana? Misy marary indray zao mikibony ihany hoe kafan'le rindray Ravalomanana. Izany nandroanan'ny Ravalomanana teo. Manao monopole de fait. Izay nanagadrana ny trois frères. Fireto réseau de mafia mahavoky andravoahangy ambany reto. Intouchable. Intouchable. Izao no teneniko anao, mpitondra fanjakana. Tononoka ity fa tsy raharaha. Raha tena te hahita ny govana anao dia sambory mihira. Mihira. Azoko alefa any aminareo ny passeportny. Za miteny anareo, raha miana any nareo, tsy ho hitanareo intsony io olo, na maty io, na fa tafatsoaka ny ivelany. Takan'le ankiray any Tamatavy. Fanontaniana mipetraka zany dia hoe malgré ny aveu, satria rehefa atao ny analyse des faits réel, concret, ny mpanao enquête manko, ny investigateur, dia tsy maintsy manontany foana hoe fanontaniana mipetraka ahafahana mahalala sy mahita an'le mobile du meurtre na ny assassinat. Dia hoe quel en est, sinon quels sont les mobiles. Fa misy crime zany. Petraka foana izay fanontaniana izay. Tsisy misy entre an'i Lionel sy le karana ny vonoina. Par contre, entre an'le karana ny vonoina sy reto commanditaire misy. Inona izy io? Volamena. Volamena tompoko. Satria ity ankiray efa manomboka matanjaka be ary manembatrembana amin'ny marché-any ireto anankiroa sur terrain.
Il a fallu. C'était vraiment nécessaire, voire indispensable, excusez-moi du terme par rapport à la famille, de l'assassiner. Autant pour Zaïd, il faut un avocat peut-être Zaïd. Consul honoraire en Malaisie, Zayn Vnouna en automobile, Zayn la Zenawe, kidnappeur. Je connais personnellement Zaïd à tout. Mamoun l'altar tu vitan Zaïd. Il n'y a pas de société en ligne. C'est Z-Center, peut-être Zaïd. Mamoun l'altar tu vitan Zaïd, am Djanga tu vitan Zaïd. Vnouna, tiu. À titre de représailles, Tamzan définissent une moto. Maninona tsy mitonga miverina le enquête hoe tomoto koa tovy ny mode opératoire. Ary par coïncidence ihany koa teo ambanin'ny vavahadiko teny Ambatobe nitifirana an'le rahalahy an'le nivonoana teo amin'ny lasity fa tsy maty indray iny. Voatery mitsoka mialan'ny Madagasikara ny fianakaviany amin'izao fotoana izao. Ity mafia ny mahavoky ity no tena enjana rehefa mpitondra fanjakana. Mialatsiny aho rehefa mialatsiny aho moaly hoe tsy le resaka karana no problema, tsy ny karana rehetra no ndatsy. Fa i Madagasikara ve zany dia anjakan'ny jilafoto karana. Ty fatina karana rehetra ty dia avelan'ny zakazaka. Ary tena mahavita mihitsy ireo mafia mahavoky. Venu le banderie de vita. Zao tena miteny aminareo. Tena miteny aminareo raha ohatra za ankoatran'ny hoe dossier fironon'ny fanjakana izay ao anaty tsy mifanjakana. Azafady Pablo Escobar, Tobiko fa tsy mifanjakana. Afaka mi-influencer-ny fitsarana izy, afaka manao an'izao, zay manko no atao hoe mafia. Ankoatran'ny hoe 5 taona iny, tena sahako miteny anareo fa raha afaka amin'iny a vitan'ireo bandereo ny mamono. Tena miteny anareo an'izany a, je peux vous dire que ma vie est en danger. Vous allez me dire, on ne vit qu'une fois. Mais moi, j'ai déjà décidé depuis bien longtemps, quand je mourrai, au moins je mourrai pour une cause. Pas pour une maladie, à cause d'une maladie, mourir bêtement. Pour moi, à cause d'une maladie. Matin, nous n'arrêtons zany ny tena olona vendrana indrindra eto ambonin'ny tany, tsisy antony akory nandrahan'Andriamanitra azy teto. Fa nisan'ny olona katahotra tsy sary tahotra. Fa si moi je mourrai pour une cause que j'ai défendue bec et ongle, zay ny any zavatra mahafinaritra indrindra. Tiako tenenina anareo hoe io mahavoky io no tena réseau matanjaka qui fait la pluie et le beau temps. Sahanao ve Andriamatoa filoham-pirenena mikitika an'io? Io no problème. Satria nanomboka tany Ampotsy le coup d'état de 2009 dia efa voasoratra tao anatin'ny sponsor anisan'ny nanoana anao ireo olona reto. Ireo olona teneniko ireo hoe la mafia de mahavoky. Tsy nataoko tsy maintsy tenenina zany satria tsy fait divers intsony zany fa lasa fait de société. Za zany raha antaninareo, ary rehefa napetrako ty efa niteneniko ty, za zany miteny anareo hoe ireto bandy voasambotra reto, en fait, pinatsa ho areo, ce sont des petits qui veulent devenir grands. Apetraka koa samy fanontaniana e. Fa maninona ny kely, zay kely rehetra tratra daholo fa ny goavana mihaino eny. To jerenareo fotsiny le goavana, nefa samby maheno ary samby mahafantatra. Oui,
Samby naheno daholo tsika menakavy e. Milazanareo zay tsy naheno teo. Hitanareo zany ry madame Juliette Kembara aty andafy aty mipetraka malala. Zany nanoratra an'io tsy manana droit akory hanonona ny anaran'io olona io fa vakio arao ny fil conducteur ny débat sy ny conversation. Sarotra manao an'ity azy ity fa tsy hoe tamevana ianao mipetsipetsina dia tsy respektenao ny etika sy ny déontologie. Manimba zavatra zany. Zany moi aussi j'ai envie d'annoncer, prononcer. Hoe zao ny anaran'ireo olona ireo. Tsy azoko atao. Tsy azoko atao. Je me prive, c'est pas, il faut respecter la loi. Donc zany raha manontany tsika zany hoe efa lazaiko nareo hoe misy mizaka zoam-pirenena binationalité ny olona ao anatin'ireo ary métis gasy sy karana ny ankabeazany. Ary zavatra tokony ho fantatra koa fa ity zany mila verifiena fa na hatramin'ny fitsarana any Tamatavy ara dia vao maîtriser ny fianakaviany ny anankiray amin'ireo voatazon'ireo. Semble-t-il, le conditionnel est de rigueur. Ireo polisy ao anatin'ny direction io efa Andriamatoa Andry Rajaonary mialatsiny tompo Andriamatoa Rajaonary Matanina. Ianao angamba ianao mihitsy angamba mety ho filoha aorianao fa any foana le fiteniko an'izy Andriamatoa Andry Mirina Rajoelina. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao dia hoe orienté amina juziatsy ny tsara an'io affaire io. Mandeha ny ankety aho dia manonona anarana haute personnalité le voatazona dia ny enquêteur tsy mety manoratra izany anarana izany ao anatin'ny audition. Ary rehefa mandeha ho tompoko dia satria fantatro fa ho ataonareo sacrifice ireo efa dà reo, mialatsiny amin'ny tena izay, tsy fiarovako azy mihitsy a. Za na misy ara miprofo aty am-pelantanako tsy maintsy gardena foana ny présomption d'innocence. Fa fort possible ho sacrifiena izy efatra mitramo hoe au moins anakenina zany ny voasambotra amin'ny volamena dia ny ambiny mandindy fotsiny satria quelque part ary ity ny dangereux ity quelque part déranger ny réseau an'iretsy satria hoe tamin'ny Lionel tsika efa ho enina kosa hoe mivonoana ary zalahy reto nefa marobe. Ary reto bandy reto nefa bandy masika be daholo ary tsy manaiky lembenana. Sarotra ny liquider an'ireo. Prison zany ny mety amindreo pendant un moment dia nous on sera les rois. Misy an'izay io zavatra io. Orienté atsy le ankety dia zao dia zao. Tsy maintsy ahazo ny PV an'io zay tompoko. Dia ho atrikafiko eto hoe miala tsiny a satria miteny le voatazona hoe ianona ao anatin'io, ianona ao anatin'io. Tsy izany ny anontaniana ny lako. Zay zany le revi miainga eo. Tsy izany ny anontaniana anao fa zao ahoana moa tompoko no
manao audition ny olona zany dia mamaly ny olona hoe zao aby zay ny ao dia voatonona ny anaran'ny olona ao anatin'ny fitondrana. Eto zany ny anontaniana an'lahy. Sao dia mba tsy mety kosa zany a. Zay mahatonga anahy miseziranao mihitsy ilay matofy loha hoe rehefa hiditra amin'io ihany dia diovatra amin'ny farany rangaha. Dia izay tratro ao tratro. Samby natadiditsika raha mpanao politika indray ohatra tsy rarahako avoaka. Efa niteny teto hoe mendrika ny sambotra an'ireo mpanao volamena ireo ve ity fitondram-panjakana ity. Tenen'izany teto. Misy mpanao volamena izay tena goavany araka ny teneniko. Jerena fotsiny. Tsy fidinen'ireo bandikely ireo ny manao an'izany. Tsisy ane ny asa e. Ary jereo ary tena dinio mihitsy le phénomène social an'ilay izy, psychosocial an'ilay izy. Bandikely avy any Tuliara daholo le bandy. Dia Tuliara ray manontolo ve zany ny fatana alika mpangalatra daholo. Tsia, mba mandinika ihany ianao hoe Tuliara zany anisan'ny vomafy amin'ny resaka déjà ny ino izy teo, ny efehan'ny toetrandro, ny efehan'ny sécheresse, ny efehan'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny efehan'ny tsy fisinasa. Plonge en bande. Et ici, c'est une occasion pour s'enrichir. Misy une bonne partie responsable. L'année zany tompoko. Responsabilité an'ny fanjakana. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils ont tort, c'est vrai. Parce que la chose est illégale avant tout. Mais toujours est-il, entre illégal et illégal, misy illégal, légal. Ireto karana aloha dia miala tsiny kosa fa karana ilay izy mafia ny réseau mafia mavoky. Faona ny glady jerena fotsiny ny petit takan'ireo Edy Bois de Rose zao. Fa nga Edy irery nanao Bois de Rose teo Madagasikara e. Nga Edy irery nanao Bois de Rose tao. Nisy bandy lasa ministra tamin'izany andro. Andriamatora John Armampianina. Za tsy miteny hoe Andriamatora John Armampianina manao Bois de Rose. Tamin'ny andro ny Andriamatora John Armampianina. Fantany ve zany hoe ty bandy ty tamin'ny transition ilakilako ny olona mpanao Bois de Rose. Misy député, misy opérateur, izay tena akaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina, Pablo Escobar, jerena fotsiny rehefa glady. Fa ny petit, ny piriny, des izy. C'est là où il y a injustice quand même. Zay mahatonga anahy miteny hoe sarotra anie ty raharaha ty ry zalahy. Tsy maintsy azavainao ny be an'ilay izy mba tsy isinony hoe Fleury kosa tena manenjika an'ilay bandikely mpanao volamena e. Na Fleury kosa miaro an-dralahy. Tu dois expliquer les parties, ino izy teo, ny genèse-n'izy, ny fond-n'izy, ny conséquence-n'izy, dia ny conclusion. Dia eto amin'ny conclusion amin'izao fotoana izao hoe raha tena hiady marina an'ilay fléau, vonina tompoko. Anampy, na dia maivana kely quand même, un tsipindy ary sikanody. Mety ho fanampiana izay mety ho vitanay. Kanefa izao ny zavatra fantatro hoe tsy négligeable ny zavatra omenay anareo satria fruit ana investigation sy enquête efa ela. Ary manana porofo izay. Aza vela ho avoakanay mitsikafona amin'ny alalana soratra boky dia ho afa-baraka daholo nareo mianakavy. Tsy koa tsy mitady hoe voatery ara-iasa aminay nareo a. Saotra aloha amin'ilay proposition voalohany, étape voalohany dia hitantsika eo ny fandehany. Rehefa hiritsika jejo efa nandeha teo dia hisainto kely satria diso calcul.
Misy calcul zany ny sasany, tsy atao aminay ho azy zany N zany. Tena ataoko hoe on joue pas de la même manière. Tsy mitovy ny terrain ilalaovantsika. Dahoany. Sode mbasirarny, koza fotsy inovarany. Malava fiaragna fitseny fa maly nefa tsy zegny ninao. Nagnano tiany efa tsy hita, fijabagno tsy tsetatseka vita. Koa misy raha ilainao amina koa azonao, za ataonao mindao. Zanatia, tsy adaly. Tsy ambigny sitraponao nyaty, zayale. Zanatia, tsy adaly. Tsy ambigny sitraponao nyaty, zayale. Ederico masuanja no wingi nampazava foko. Nefa orang andami baca nampantoksa. Ederico mafanzaga no wingi nadanzanito. Dyscalcul zaminawin, dyscalcule. Se cosa tatitino non anzenza, si gavia fanquachana. Tamzinza valera no zafanana no, zavala mena no. Nasning za tafichkilali, tafichkangatnyarato. Azala, nararotunom zala fichapa kuna mafia no lela. Zanatia, tadale. Si ambingi si chapono nyati, zayale. Oh, zanatia, tadale. Si ambingi si chapono nyati, zayale. Edei kubo masuanja no wingi nampazava foko. Nepa orang andami baca nampantuksa. Edei kubo fanzava no wingi nadanzanito. Dyscalcul zaminawin, dyscalcule. Edei kubo masuanja no wingi nampazava foko. Nepa orang andami baca nampantuksa. Edei kubo fanzava no wingi nadanzanito. Dyscalcul zaminawin, dyscalcule. Hasatanga hena music. Dyscalcul ny fiverenana sur place. Atsiarovako ny papako le Sam Cooke. Ay, eka ny olona talony amin'le Sam Cooke, bediny ihany naky Juliette, Madame Juliette Kemba. Bediny YouTube rehefa mandefa anazy iny. Ono ianao fe Madame Kemba. Madame Kemba avy any Manakara sa Mananjary moa izy raha tsy madiso. Ndao ary. Iresaka ny fanomeravanao ny Rina Rakotodrabe. Iresaka momba ny Ukraine sy Russitsika. Zavatra mariako aminareo zany rehefa manao zavatra ohatran'ny émission ohatran'izao dia tsy de tiako loatra le manao préparation satria za raha vao mamaky zany de raha vao maso.
Sao dia hira vazaha zany primadonna fa raha vao hira vazaha tonga dia bedin'ny YouTube a. Dia zao, ny manao ny introduction no tena sarotra indrindra satria tsy maintsy mandahatra any anatin'ny introduction ny andaharana ny développement sy ny ary ao anaty après ny développement ny ametrahanao ny synthèse na ny conclusion. Zany hoe misy ligne directrice tsy maintsy arahana ohatra ny tany am-pianarana ihany zany manao an'itony zavatra itony fa tsy mitetrateta manao fotsiny dia hoe vita ohatran'izay. Resaka Irak sy non Ukraine sy Russie. Zao isika malagasy dia olona rasy raisiko raha hiasin-dio safidiko. Tsy mampaninona anao ve raha le bidy amin'ny miaraka amin'ny jedy no alefako tompoko? Eny e, avy eo tsika miresaka an'izay raha iaho. Dia zao tokapo-tsika malagasy ary tsika zany rehefa mifidy amin'ny zavatra ohatran'io dia na faneva tamin'ny Eravemas. Tsy fantako indray zany primadonna any amin'ny farany angamba mety alefako kely. Amizay raha napaka ny YouTube dia ny any amin'ny farany tapahany tsy problema tsika. Dia zao farafangana tompoko. Misy fianakaviana kemba manko mpanaraka anahy fa tsy tadidiko hoe farafangana sa vous avez un grand-père qui est grand, ancien ministre, me semble-t-il. Bon, avetsika da miresaka an'izay tokapo-tsika ho ahy dia matetika tsika manana tendance hoe tonga dia hifidy hoe nianaraka za sovietika russe, niaranga tonga dia Ukraine, dia samy manome ny heviny eo. Ny zava-mitranga amin'izy ireny nefany rehefa vakianao daholo ilay izy dia samy tsy diso ny hevitra ampitain'ilay olona. Satria samy manana lecturany arakaraky ny solomaso anaovany io zavatra io. Fa zao kosa nefa ho ana chercheur zany, ho ana mpandinika, tsy fidiny anao tompoko ny nanao géographie fa ny adinon'ilay olona koa dia nanao économie koa. Dia rehefa ilaza dia lazao ohatran'ny farany any amin'ny soratra Andriamatoa Zanora Amambazafy tena nahay nilaza azy tsara mihitsy dia mba tantaraina hatramin'ny farany ilay izy tompoko fa tsy hoe arakarak'izay mampetipety aminao ilay izy. Dia zao rehefa ianao zany no manao analyse na présenter zavatra anankiray hoe rationnel, impartial amina situation takan'itony dia mila zavatra précis, analyse précise, sans état d'âme ary sans compromission. Autrement, raha vao influencer ianao, anahy zany azafady aloha zay ny ahy. Moi je dois rester toujours scientifique, réaliste, impartial dans mes propos. Ary manaraka ny fenitra
tokony arahana izay apetrako eo amin'ny fiainako iray manontolo. Na amin'ny resaka politika na ekonomika na ny décision ho raisiko ara amin'ny zavatra anankiray dia tsy maintsy voadiniko daholo ny pour sy ny contre, na dia indraindray ary rapida be ny saiko vao miteny hoe eny na tsy, na hoe zao na izao. Ho lazaiko misy mamendry anatin'aina raha zavatra manatsoa. Fandao mamelahy amerina anareo kely, tena fohy dia fohy ny zavatra mitranga. Misy teny tadidrio fantatrareo tsara fa pro Emmanuel Macron, kanefa ny tokony ho fantatrareo koa fa ny tsara dia nous gardons la nullité nos résultats. Fantatra tsara fa indraindray ny gazemoro miteniteny foana, ary be dia be ny olona tsy tia azy, kanefa ny tena maha hoe mandinika amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina dia na miteny, misy kosa aloha olona tena nameno azy ary mandreraka be tonga dia hitanao hoe tsy mahavoa ilay olona. Ary ilay izy raha ohatra hoe indray mandeha izy no tsy mahavoa, tsy mampaninona, fa matetika dia reraka be ianao mino an'ilay olona dia mety hanimba ny sainao mihitsy ara na ny approche-nao dia aleo tsy mino. Fa nisy teny navoakan'ny gazemoro tena ni-impressionné anahy satria izay mihitsy ilay marina. Ary avy eo miteny koa ramatoa Ségolène Royal dia zaho hoe efa nilazaintsika teto amin'ny akamana izy zany. Zao ilay izy fa autrement, avec beaucoup d'humilité, tiako be ilay formulation nataon'ny gazemoro. Tena nazavainy tsara mihitsy hoe les Russes hozy izy, ils ont tort, mais l'OTAN, ils sont responsables. Et c'est vrai. Les Russes, ils ont tort aussi. Mais l'Union, le club de l'OTAN, en sont, du moins le club de Timnavise en est responsable. Ary izay philosophie izay mitondrako ny fanazavako na iza tohina na iza mety ho faly matezitra. Diso ny Rosianina tamin'ny fandraisana basy sy ny fitifirana raha hazavainy izay tenin'ny Zemmour izay, fa tokony nandraikitra kosa nefa ny club amin'ny ny fikambanan'le ny OTAN. Ary ny lasa tafiditra atao anatin'le sandwich dindon de la farce zany dia ilay firenena ukrainiana. Satria tao anaty propagande iny a Volodymyr, averiko ninona tsara, zafady to, tsy miteniteny foana miteny an'ity, dia ny promettre fa tsy hiditra ao anatin'ny fikambanam-be ny OTAN, OTAN. Ary iona amin'ny andriamatoa Poutine dès l'instant vita ny prestation de serment ny fampidinika amin'ny momban'ny fiarahamonina milamina, tsy anakorotana mba hampisy riska hirassuren'ny Rosianina zany hoe ity ligne rouge ity dia tsy franchirany mihitsy zay. Milay ty olona teo izy
ny vahoaka ukrainiana fa lui il va amener la paix malgré que nisy pro-russe zato isan-jato zay ny faninana taminy. Il s'est porté garant zany par rapport ny hoe tsy franchiran'ny io ligne rouge zay alerta napetraky ny Rosianina izy. Allez voir. L'âme ici, il ne s'est pas daigné très rapidement à aller rencontrer. Il sait très bien qu'en matière de dissuasion, et Poutine a déjà fait subir à l'Ukraine pas mal d'avertissements, d'alertes, entre autres sur la Crimée, l'annexion de la Crimée, au su et au vu du reste du monde. Nisy afaka ny cause. Nisy afaka ny cause bobaka. Tapaka ny Swift sana n'inona. Guerre éclair amin'ny antsoina an'izay. Zany efa nisy fanandramana zany tao. Ary amin'ity izy tsy hésiter. Ils ne vont jamais s'arrêter. Fantany fa tsisy bombe nucléaire epôka ao. Ka io ndray na 6 mois na 4 mois io dia ataony foana io. Satria tsy respecte le zavatra nolazainao tany anaty propagande. Miandry izy. Tsy tonga peany tapaka. Entre-temps nefa ao anatin'ny elanelan'izay efa nanomboka tany amin'ny 2014 ny Rosianina nampitandrina hoe ty le expansion anareo vers l'est ty ne tsy mety aminay Rosianina e. Mbola nitohizana. Aza adinonareo fa marina ny tenin'le nga afrikana anankiray iny hoe ny Rosianina anie ny tena nandresy ny Allemand. Raha tsy resy tany Rosia reto Allemand reto dia tsy resy tsony. Fa zao rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny Gorbatchev zay mbola eritreretiny amin'ny Rosianina foana hoe infiltration dia firenena maro ni-humiliena ozy izy izay sovietika. Firenena 5 ambin'ny 7 lasa ray, roa, telo. Tamin'io izy 5 ambin'ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ny nasorona tamin'ny Rosianina. On nous a humilié ozy izy. D'accord? Angataka izy hoe mba hajanona ty expansion anareo ty. C'était comme une lettre morte. Ils ont mis 7 ans pour attendre pour qu'il y ait évolution. Mais ça ne veut pas dire ouais, le fait d'utiliser les armes. Sont passés par des actes diplomatiques. Ils vont répondre, on l'a fait. C'est vrai que ça, ils ont fait. Eo zany le olana hoe ahoana ary zany a ny tenenanao hoe diso ny Rosianina na hoe marina ireto firenena occidental. Ary androany moa zany miresaka hoe niona tamin'ny ambassadeur ny Zatsy sy ny Zaroa dia nilany ny angavo mihitsy hoe mba tokony manameloko nareo. Zao hein. Il y a tamin'ny lady any teny hoe
Zao andra matoa andra radio la mody midirana ao hôpitaly aza mikozy. Ovaina ambassadeur any États-Unis sy any Russie. Da atao vacant ny poste tany. Da amizay ianao tsy engagé. Fa rehefa nandinika, ary tena nandinika lalina, zao izy zavatra io. Nouvelle donne politique mondiale. Ary eo nireveko amin'le Macron. Satria ao anatin'ny politique occidentale, l'Union européenne zany tiako tenenina. Vita tanteraka ny politikan'ny France-Afrique, fa tena hoe New Deal, Africa New Deal. Sy andra radio raha nahenao zany tamin'ny volotany. Izany hoe ny zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao, nouvel ordre mondial zany. Izay hazavain'ny ranabavy prima donna, malgré ny hoe izay foana zany efa nitoy hoe resaka bipolarisme zany, raha mbola ao ranabavy, dia manahirana l'izy satria zao efa niainantsika ny hoe niaraka tamin'ny Sovietika, dia tamin'izany andro zany mialatsiny atoko fa rehefa nody tamin'ny Madagasikara tamin'ny 76 aka vacances moa zany, dia ny papier hygiénique 76 papier hygiénique boky avy any firaisana sovietika. Marary mihitsy ny fitombenanao amin'izany lovidrovitra. Avy aty amin'ny Luc Saki, boky sovietika, ny ao amin'ilay fianakaviana tsy azo nomena tsiny. Io ndray tsy mitovy kosa ny antsika da amin'io prima donna fa ian'io ny fanazavako azy. Nandramantsika ny nonaligne fa tsy nitondra n'iny. Amin'izao fotoana izao, safidy roa. Ka izao, iny tsara. Possible ve ny Rosianina efa ao Madagasikara ny Wagner atoko? Ie, adalàna izy. Tsy adalàna fiorirako Kotomalala aloha. Possible ve ny Rosianina raha manameloko tsika ireto pays occidentaux hanome gaz maimaimpona antsika mandritra ny 10 taona? Tsy fantatra. Possible ve ny Rosianina hanome vola antsika amin'ny zanany tena raisonnable, concessionnel, hanambarantsika ny route de la concordance moa izay, manodidina ny île antsika sy misandrahaka ampovoany autoroute daholo, izay revirevina Andriamatora Atsiraka. Nareo daholo ny mamaly azandrasana za. Possible ve ny infrastructure hospitalière antsika rehetra mba ho lasa moderna tsy ohatran'izao mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Be dia be zany ny fanontaniana e. Ny fanontaniantsika dia navaliny koa dia tsy maintsy ny intérêt Madagasikara ihany. Miala tsiny satria nareo no te hiady any, nareo mitaritarika anay dia inona koa tsara? Where is horse in it ozy ny fitenenana. Ka eo zany ny teny hoe fanontaniana indray tsy amin'ny ankilany hoe
Tena possible ve reto européen reto vonona tokoa? Tampovoatra amin'ny Madagasikara. Zany rehefa tsy hitako hoe where's my minute? De tena mijanona ahy. Fa saingy zao! Les pays occidentaux efa manampy anahy rehefa sahirana. Fa reto rosianina ndraiky zany mbola tsy hitako. Tsy midika zany fa andeha handahan'le rosianina ary anaiky an'le pays occidentaux a. Manampy any amerikanina rehefa sahirana. Any États-Unis ny fanapahakevitra momba ny Banque mondiale sy ny FMI. Za tsy hamaly. Satria tsy anjarako ny mamaly an'izany fa mpitondra fanjakana. Zao. Asa taritiny zay hamalimaly fotsiny. Anamelika ny rosianina fa inona ny deal. Napetrako taniko zay fanontaniana zay hoe inona ny deal. De valin'izay tompoko raha andeha hametraka condition amin'ireo pays occidentaux ianao hoe inona ny deal, qu'est-ce que nous pouvons gagner en accusant les Russes? De ozy ny pays occidentaux mamaly anao, allez vous faire foutre. C'est pas à vous de nous chanter. Inona no nahatonga an'izay? Tafalatsaka ambany be loatra. Adino tanteraka zany ary tsy hisy intsony de tamin'ny andron'ny Ratsiraka hoe qu'est-ce que nous gagnons pour qu'on agisse de la sorte en votre faveur? Tadidiko zay. Tena zany nga Ratsiraka iny tompoko. Qu'est-ce que mon pays gagne si moi je décide en votre faveur? Je vote en votre faveur. Afantatrareo tsy hainao moa ry malagasy avako fa io vote eny amin'ny ONU io. Rehefa misy ny résolution raisiny dia bizina be ho an'le firenena. Tsy any amin'ny Assemblée nationale any misy bizina tompoko fa nahatrany ary hoe on vous assure les ponts. Et votez-nous ça. C'est pour ça que les cabinets de lobbying touchent énormément d'argent parce que c'est une histoire de gros sous. Zany miasana lobbyiste. Mila mahay mihitsy zany, ary za moa zany teneniko aminareo, miantso ny ministry ny affaires étrangères malagasy a. Tena ohatry afaka miaina amin'ny haine zany. À un moment, vous avez besoin de la personne, de telle ou telle personne, où est-ce que vous allez inventer. Zaho mangataka anao interview, et vous disiez seul le président parle. Il avait raison. Mais quand le président finira à intervenir, quelques jours après, anao interview anao. De tsy tadidiko moa valiny teo fa nitiako tenenina hoe tsika tsy maintsy manao manontany hoe inona marina ny tena ieritreretiny. De eto aho zany hamaly amin'izay ny zavatra de manière rationnelle, réaliste, impartial. Ny zavatra tokony teneniny firenena malagasy dia tsotra hoe nous sommes un pays qui prône la paix et la stabilité mondiale sans intervention ni d'armes aimées. Nous sommes un pays de paysanie, des formulations en ordre. Fa ny tena important anatin'izay de hoe nous prenons la paix, donc
nous prônons automatiquement l'instauration du dialogue, tant au niveau entre les Ukrainiens, cousins des Russes, ou frères des Russes, ça tu parles là, pas cousins, et les Russes et les pays occidentaux, y compris la Chine et l'Inde. C'est seul en Russie, rayon de tout pays occidental, la FIR. Peut-être, probablement, oui, Emmanuel Macron sous l'Union européenne, et Biden, les Américains, n'ont tout qu'un. Tu mets tout ça, tu dis là, en force, nous instaurons, nous implorons la mise en place du dialogue, on a tous ces avantages. C'est-à-dire, seul, raha ohatra anao ilaza zany hoe diplomatie sy ny karazany dia avy amin'ny dialogue daholo zany tokoa ary raha tsy misy tant que le dialogue ne soit instauré, il n'y aura jamais de diplomatie. On ne pourra même pas parler de la diplomatie. Donc maintenant, ny zavatra marina manko dia zao. Fiera be zany ny ato zany ato amin'ny resaka ato hoe l'Ukraine ne capitulera pas lors des pourparlers avec Moscou. Zao hein. Tokony mandinika ihany tsika rehefa menao an'ireny vaovao reny hein. Absolute vodka 5e razanamady suédois iny Starovia fotsiny miaraka amin'ny Russie. Ino andika le Starovia 5e razanamady avec Absolute vodka que pour dire dans le verre qu'on trouve leur vérité. Starovia, le Starovia aloha tsy haiko ny dikany ay, oui, ok, haiko. Merci beaucoup 5e razanamady. Fampirevena. Kotan'ny 5e razanamady teo. Dia ao anatin'izay zany hoe on instaure et on implore même le dialogue. Ary là, à ce moment-là, tena apetraka mihitsy hoe nous sommes un pays qui prône la paix. Et nous demande mangataka zay mba apetraka ny fametrahana ny dialogue dia teo any tonga amin'ilay teny hoe l'Ukraine ne capitulera pas. Zao hein. Za zany tena miteny hoe reto slave reto tena guerrier d'origine reto. Aza miady amindreo fa reo tsy milaso reo. Même le président Volodymyr fotsiny. Oui. Il négociait zay hein. Dia alefa ny pourparler. Kropaka ny OTAN. Kropaka! Tonga dia tapitapoka ao aide d'urgence appui d'armement firy ny fitaovam-piadina nalefa any Ukraine. Na efa lasa ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Eo zany no mahatonga anao tonga saina hoe tena maranitra rangahy le Poutine. Ninona kosa aloha teneniny. Tsy sady hevitra zany. Ary ninona koa tenenina maranitra le président ukrainien. Tara foana les décisions des pays occidentaux. Zany hoe amina resaka gera manko dia zao. Cheers. Yeah. Amina resaka gera dia zao. Ny communication raha tsy vao maîtrisenao dia very ianao. Raha amin'ny gera, ny anticipation en matière de stratégie dia very ianao. Zany hoe tato amin'ny communication voan'ny Rosiana malgré lavage de cerveau atao ny Européanina na ny olona mipetraka aty Europa, ny olona kaopy hoe tara be le revy. Ary verezin'ny Poutine. Ho an'ny tsy malala zay. Ary en plus,
Poutine efa lasa lavitra à 30 km, 40 km en Kiev, capitale en Ukraine. Dia efa manao menace le Volodymyr zany le filoha ukrainiana hoe inégocia zay e. Zay vao mikoropaky rehetra. Je ne vais pas dire que c'est trop tard. Enfin, le président de l'Ukraine n'est pas bête pour ne pas penser à un moment, oui. Voyez bien. C'est impossible la métapétine de tout ça. Négociation, une négociation, non pour parler, et oui, tout. Ce qui est, raha antany azy zany ianao hoe izy ny diso, izy ny marina, dia fanjoy ny hevitra sy Ségolène Royal zay aseko enotsika tompoko eno ihany. Za miala ohatra tsy mandeha, aiza le feo? Le président ukrainien et avec les pourparlers qui ont lieu actuellement à la frontière du pays. Pourtant, le président russe, il a été particulièrement clair cet après-midi en prenant la parole. Écoutez. Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux prennent non seulement de notre pays, mais aussi que la plupart des fonctionnaires des pays de l'OTAN se permettent des expressions agressives à notre égard. Par conséquent, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être notre invité sur LCI. Quand vous Vous entendez les propos de Vladimir Poutine, qui sont tout de même assez inquiétants, qui parlent de dissuasion, notamment de dissuasion nucléaire. Vous, présidente, par exemple, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Je convoquerais une réunion internationale, une conférence internationale de la paix. Je convoquerais une conférence internationale de la paix. Pourquoi? Tovy tsara en ligne tanteraka amin'izay tenin'ny Ségolène zay. Fa mise en œuvre tsy mitovy zay. Pourquoi? Parce que les négociations sur la paix ont commencé, puis elles se sont très rapidement arrêtées. Or, cette guerre dure depuis 2014, donc depuis déjà plusieurs années. Il y a eu les accords de Minsk, il y a eu un certain nombre de tentatives qui ont été faites pour... Zay les accords de Minsk, izay no nentim-boan'ny tsy fifankazahoana satria tsy nirespecte. Zay manko tsy resahana. Fa tony intellectuel manana honnêteté, manana éthique. Tsy ao amin'ny fitondranako izy dia tsy engagé, préserver ny certaines vérités, satria mety manafitohana ny olona ny tenenina zany, mety tsy halany ianao amin'ny élection, fa izy mahasamy teny azy, satria izy tsy candidat. Io zany tamin'ny 2014 dia tena mazava mihitsy le ligne rouge sy le nangatahan'ny Poutine hoe ty kosa ny condition e, ahoana an'izao e, io tsy niaingo io. Les négociations sur la paix ont commencé, puis elles se sont très rapidement arrêtées. Or, cette guerre dure depuis 2014, donc depuis déjà plusieurs années. Il y a eu les accords de Minsk, il y a eu un certain nombre de tentatives qui ont été faites pour faire en sorte que et la Russie reste dans ses frontières et que l'OTAN cesse de s'étendre. Donc, il faut revenir à ces principes fondamentaux. Que la Russie reste dans ses frontières et que l'OTAN ne suive pas son expansion vers l'Est. Donc, tentatives qui ont été faites pour faire en sorte que et la Russie reste dans ses frontières et que l'OTAN cesse de s'étendre. Donc, il faut revenir à ces principes fondamentaux, ne pas rentrer dans une logique de surenchère et faire en sorte que les différents protagonistes viennent autour de la table. Hier, Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à négocier, il faut le prendre au mot et le convoquer dans une conférence internationale de la paix.
Alors du coup, vous y mettez qui dans cette conférence? La Russie, bien sûr, l'Ukraine, Bien sûr, l'OTAN, les bien États-Unis sûr, bien directement, sûr. certains États qui Bien participent? sûr, l'ensemble des partenaires qui sont là. Car je crois que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à une résistance aussi forte. Et notamment parce qu'on est à l'ère d'Internet aujourd'hui, donc tout se sait, tout se voit, tout se connaît. Donc profitons de ce rapport de force pour le remettre autour de la table, mais pour entendre aussi ce qu'il a à dire, parce qu'on le sait très bien, un certain nombre de problèmes sont nés aussi du comportement de l'OTAN. Parce que selon vous, ça veut dire qu'on... On le sait très bien, on dit que certains problèmes sont aussi nés à cause du comportement de l'OTAN. Cette extension sans cesse. Donc, en droit antique malagasy, et de bien à dire dans toile là, Facebook, Russie, ça, Ukraine, ça, l'OTAN. La question est mal posée, je suis désolé, parce qu'il ne s'agit pas de prendre l'OTAN comme étant en faveur de l'Ukraine, en faveur de telle ou telle cause, ou sinon la Russie. Pour moi, le tort est partagé. Mais le seul tort, par contre, c'est le fait d'aller se recourir à la prise d'armes. Du coup, ça nous, c'est un problème à nous. Là, ça cercle la visualiser, il faut prévenir, il faut napanin la cloche faïel, architecten ramatus golen na tete faïel à l'easy. Il faut nisum pour parler de na tsan na foutni. Et tadidina rene nisan hoe rehefa mitetrateta avany Ngia Sarkozy, sa efa tamin'ny andron'ny Emmanuel Macron izy iny hoe nalainy Crimée. Toy izy Ngia Poutine averena amin'ny Madagasikara raha ny IG Parsy tonga dia nangina katona ny vavan'ilay président. Io no mahatonga anao amin'ny teny hoe ity zavatra ity, il ne s'agit pas de dire hoe moi je suis pro-Ukraine, izy amony tsy pro-paix. Malahelo hoe voadarika ny bomba ilay Ukraine satria Ukraine anie tsy aresy an'ny Russie mihitsy e. N'inona zavatra hitranga eo. Dokatokafan'ny Européanina fotsiny ilay Ukrainiana. Fa ny zava-misy dia tokony instauriana ilay dialogue dia miresaka dia hoe ajanona kosa rangahy ilay fangalantsika an'ilay izy dia fa ny zavatra hitranga eo a. Aloha tonga dia lazaiko anareo tsy hanala ny miaramila ny an'ny Ukraine intsony ny Rosiana. Azafady ozy. Et ça fait combien d'années qu'on attend? Vous n'avez pas réagi maintenant qu'on est là. On s'installe là aussi. L'année, ni négociation diplomatique à Mnuzan. Et le premier perdant ne sera pas l'OTAN, mais ce sera plutôt l'Ukraine. Et l'Ukraine n'en avait un basy, il tifton Russian no anatin'ny taniny. Sarotsarotra zay a. Zafady toko sarotsarotra zay a. Donc, efa apetrakantsika sady zany le dynamique hoe d'accord, il y aura un dialogue, il y aura un pourparler, négociation diplomatique, mais la Russie, je suis triste de constater que, et même de dire, si délesté, nous on occupe déjà tel endroit, c'est à nous maintenant aussi. Je pense, hein. Mila mamaky an'ireny l'histoire de guerre antsika rehefa conquis les tany, les toerana. Ne serait-ce que 100 mètres carrés raha dia efa tsy lasena intsony. Zay ny principe ny guerre. Donc, oui, marina amin'ny heviny Poutine fa diso amin'ny bombardement. Eo le mahatonga antsika misalasala amin'ilay fandehany. Ary moi, j'aimerais pas être à la place du président malgache. Io teniny Ségolène Royal io izy tompoko. Mba tsara tsika mifanohy satria intérêt-n'i Madagasikara ihany zany. Et je risque amin'ny dialogue zay ataony zalahy, il y a problème amin'izany.
Satria hiazakazaka be ny résolution any amin'ny ONU amin'ny zavatra mipetraka ao zany de inona résolution pour prendre des mesures qui tendent vers l'embargo. De min'izao ny filoham-pirenena malagasy dia tsy maintsy miteny hoe na mangina à jamais. Ouais. Nous prenons la paix. Instaurer le dialogue. C'est pour parler. C'est la seule et unique solution. Comme ça, ils envoient les deux. Peut-être. Saignyako, mitakatry ny saiko kely, sain'ny voatavo zay. Fa raha mety aminareo dia SUSEM ohatra hoe mba ho hitako hoe. SUSEM maromaro raha hitako hoe. Mety aminareo zay. Dia ny hitako hoe taktika fetsy. Ka raha ianao nandeha haka Rosianina ery, coupén'ny Européanina mivivra dia mihinana mitady kiraronao anao. Ianao nandeha haka Européanina ery, efa aminao Wagner. Rosianina anakenina anie dia mahavita mahongana ny fanjakana io e. Nga averinao fa moramora ny fitaovam-piadiana Rosianina. Ary milina fiteny endry, feno fahendrena no miteny an'izany. Fa tsy be parady andehanao agressivité, azadino fa anisany nahavita. Vao ny teny an'izay Ngaratsiraka. Paix à son âme. Le 19 septembre 2011. Nanao cours magistral izy tao amin'ny palais. Fa inona reny contraire zany? Momba ny resaka ino ty lezy teo le avion nanapokan'ny Slim Towers iny, le tany États-Unis. Ny cours magistral navokany tao dia ny hoe ny Amerikanina ihany ny tokony andraikitra amin'io. Anky fareo izy ny Amerikanina rendrema. Aloha tonga dia miteny hoe vitanao monsieur le président. Tao raha nalala hoe ino ny zavatra teneninao tsy nanatrika teto. Vous n'avez pas vu, l'ambassadeur américain, il est sorti en même temps que l'ambassadeur français. Je m'en fous, c'est pas un problème pour moi. Ah. C'est là où les Américains ont créé Ravalman. Par le Care Service, Care Relief System, dia any katolika CRS izy iny. Taony nandalo nikatsaka amin'ny menaka sy ny karazany ny finansena amin'ny propagande ny Ravalman. Tsisy ninona azy ny fanjakana natao satria sous forme ana-don le izy. Ary tonga dia mena ny groupe Tico no mijery an'io. Financement na propagande. Donc, namoa tena fa rehefa tsy manaraka déjà izy. Viennent autour de la table. Hier, Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à négocier, il faut le prendre au mot, et le convoquer dans une conférence internationale de la paix. Alors du coup, vous y mettez qui dans cette conférence? La Russie, bien sûr, l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis directement, certains États qui participent? Bien sûr, l'ensemble des partenaires qui sont là. Car je crois que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à une résistance aussi forte. Et notamment parce qu'on est à l'ère d'Internet aujourd'hui, donc tout se sait, tout se voit, tout se connaît. Donc profitons de ce rapport de force pour le remettre autour de la table, mais pour entendre aussi ce qu'il a à dire, parce qu'on le sait très bien, un certain nombre de problèmes sont nés aussi du comportement de l'OTAN. Parce que selon vous, ça veut dire qu'on a sanctionné trop vite, on a pris des mesures trop vite, sans chercher à discuter suffisamment comme on aurait dû le faire?
Je le pense, je l'ai dit d'ailleurs à ce moment-là, nous sommes plusieurs à le penser. La solution militaire, en particulier, tous les va-t-en-guerre qui demandaient à ce que des armes soient envoyées, ont joué de cette surenchère. Il n'y a jamais de solution militaire aux guerres. Et notre génération, nous avons la responsabilité, tous les dirigeants de ce monde ont aujourd'hui la responsabilité de rétablir la paix, parce que nous sortons déjà d'une crise sanitaire, il y a déjà énormément de traumatismes à travers le monde. On voit même très concrètement les enfants des écoles qui ont encore le masque et qui partent à l'école en disant, non seulement avec le masque, en disant c'est vrai maman qui a la guerre. Ça, c'est pas acceptable. Donc, nous devons absolument tout faire dans le cadre d'une négociation. Cette négociation a été beaucoup trop courte. Moi, je salue les efforts qu'a fait Emmanuel Macron. Il n'aurait jamais dû s'arrêter, sans doute sous la pression des États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas envie de ralentir l'extension de l'OTAN vers la frontière russe. Et pourtant, Emmanuel Macron avait dit des choses justes en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette interview à l'Express sur l'OTAN. Il avait dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, d'une part, et d'autre part, il avait dit, pour les États-Unis, l'OTAN est une affaire commerciale. Donc voilà la réalité des choses. Donc il faut... Par définition, les avons des résultats na marché. Tsy afaka tafiditra ao anatin'ny Union européenne ianao sy ny groupen'ny OTAN raha tsy manana solvabilité matanjaka. Ao anatin'izany Ukraine. Jereo tsara ny ressources sy ny harenan'ny Ukraine tompoko ahafahanao comprendre hoe enjeu mondial et international io resaka Ukraine io. Ka na Madagasikara nanana armement mitovy amin'ny Rosiana mety niditra tao ihany koa izy. Donc tsy mila hoe jerena de manière superficielle fotsiny manao étude sy manao ny analyse ny hoe ny Rosiana tsy hanampy ny malagasy mihitsy fa ny pays occidentaux nefa manampy ny malagasy tsy atopoko. Il faut voir les choses jusqu'au moindre détail pour qu'on ne puisse pas se planter. Parce que là, le fait de s'engager sur un chemin anankiray dia vitanao. Ary aza gaga raha darofan'ny olona rapito satria samy minitra anao dia miongana le filoham-pirenena. Zay teneniko izay raha hoe misy risque ho an'ny Andry Rajoelina zay. Mety izy roa mihitsy mety hanakapoka azy io Alebanity koa tena tsy dia mba nanantena ny apoiany nefa lapotsista. Alatriny Andriamatoa Rajoelina raha miteny an'izany. Miandry ny soutien anao zay nefa ianao zavatra natositosika tonga teo ary. Azadiny fa frantsay nanosika Andry Rajoelina ho tonga teo tamin'ny andron'ny Sarkozy. Misy koa zany ny redevabilité ao anatin'izay. Fort probable fa Andriamatoa Sarkozy dia hanohana ny Emmanuel Macron. Oui, c'est compliqué. J'aimerais pas être à votre place. Sur ce, inona moa le jedy soindy jedy safidiko. Alors nga le ambarako azy fa efa zay ny ato. Mandram-piona daoly raha pitsarivontsika miona indray raha misy ho tenenina. Davara. Tsy mety manatsara fozany azokantoko anao satria vitika aminao za mafonja be tsika hoe efa tsy zazaka anao manonasary efa tsy sangisangy aminao zapatanjona kamariny aleko anao satria za milanao prezenteko amy fianakaviana fa makaty anao za aleko anao satria za milanao Zafanana no vati, zawakala no vati. Amarakwa, sina tima na yala na pakila no zakanyevane.
fitia mi famale azafada mzeti tengalo mi meti famanda mati fitavanga mari ni fati angalo nazuno la ile fonaka tana mafuto kunaka misitano futomaka zamanga tano ale kwano sake zamile nowe presente komi fena kabianga famaka tenoza ale kwano sake zamile nowe zafana la nuvati zaongala nuvati amarakwa sinatima la nyala na fangila roza kanyema nyeke ulangoza mama sahabi angala la chamwide supera cheye anosa fidi mfuna kaya ano wale kubadi safana na nuvati ale kubadi no amarakwa sinatima la nyala na fangila roza kanyema nyeke ulangoza mama sahabi angala la chamwide supera Mantenga fatta firci marina belani marari fusenza perani marari ikuranga nazilani lerani fisaran foton puera ni marari ne fazetan nimbakta lucu arani ankala zanera tan fa perani marari kale tam sen fati silerani avaizon tan nandarangerani marari si vous êtes vite à stage, quand tu m'as invité, et fatangue. Si vous êtes vite à stage, quand tu m'as invité, et fatangue, oh, et fatangue. Ifanga kujamas petisi anjani, si vite konjara barangani fafai. Kotambi zebini vita koti picha banza yumba itako ampizae simila maamahe manganungwa mama buwaza simila pita bwakara lelunda zamichimi bwake adala uruzi titini na amplaza wadala kononi na kati mafwake lela ti mafwake si vous êtes vite à stage, quand tu m'as invité, et fatangue. Si vous êtes vite à stage, quand tu m'as invité, et fatangue, oh, et fatangue. Te matanga,
news. Inderdaad, maar dat kunnen we doen. Zijn massaker zo vite androane. Rana fafu na ro de nu zijn matukwa, maar dat kunnen we doen. Dawara, dat is zo vertonen. Hij zei zijn, ja, zo doen we dat. Hij zo.